Fa mikendry ny fampivoarana ny firenena izay misy ny maso voany hatrany kosa ny vondrona Bank of Africa raha ny BOA Madagasikara no resahana dia fantatra fa misy ezaka izay ataony io fanampiana ny seha-piariana maro eto amintsika. Tatim-baovao Vetrandy. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny fampivoarana ny firenena ny banky raha ny volazan'ny Tale Général levitry ny BOA Madagasikara omaly teny Antaninarenina. Raha ny resaka BTA na ny bon de trésor par adjudication no resahana dia fantatra fa tafakatra 13 sy 13 miliara ariary izany ho an'ny BOA Madagasikara. Manao appel izany amin'ny souscription na bon de trésor dia BOA Madagasikara dia mandray anjara televolantenanao izay zany ny tsisa taona iny zany zay zany totalin'ny souscription na BTA ny BOA Madagasikara 313 milliards. Misy ihany koa raha ny voalazan'ity farany ny famatsiana ny sehatra maro eo amin'ny toe-karena toy ny fitaterana anabakabaka, ny angovo, ny fitsinjarana solika, ny fizahantany sy ny maro hafa koa. Nambaran'ity Tale Général levitry ny BOA ity fa mpiara-miasa matoky ny taherim-bola-panjakana izay eo hatrany rehefa misy ilana azy. Omaly rahateo moa dia nisy ny fanaovana sy ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny BOA sy ny taherim-bola-panjakana. Misy tolotra zany izay an'ny mpiasa-panjakana dia ataony hoe parc fonctionnariat dia misy tolotra anankifolo ao anatiny dia ny compte zany ny carte miaraka aminy dia ireo prêt isan-karazany dia ny condition zany izay anomezanay azy ny mpiasan'ny direction générale du trésor zany dia condition miavaka tsy afaka lazaintsika eto inona ry manjary lasa tsy miavaka tsony satria zay dia confidentiel zay fa misy condition particulière zany ny mpiasan'ny direction générale du trésor. Nambaran'ny Tale Général ny taherim-bola-panjakana nandritry ny lahateniny fa tafiditra indrindra ao anatin'ny politika mpitantanan'ny vola-panjakana izao fifanarahana izao izay ahitana singa 5 ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny mpampiasa izany, ny fanatsarana ny tontolon'ny asan'ny mpiasa, ny fampivoarana sy ny fampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena an'ireo fitaovana sy ny vokatra andrasana ary koa ny fiverenana amin'ny fitondrana tsara tantana. No amafisiny fa ilaina ny fampiasam-bola mba hampivoarana ny firenena ary ilaina ny famatsiam-bola mba ahafahana manao izany ka manana andraikitra lehibe manoloana izany ny banky.